voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ianareo ry havana.
famakiana sy hainoana ny soratra masina sika havana. Izany dia hitantsika ao amin'ny boky faharoa Samoela faharoa toko fahasivy ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Samoela faharoa toko fahasivy ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Aroy Davida, mbola misy sisa ihany va ny tamingy an'i Saoly mba hasiako soa noho ny amin'ny Jonatana? Ary nisy mpanompo ny fianakavian'i Saoly, Ziba no anarany. Ary natsoiny akany amin'ny Davida izy, ka hoy mpanjaka taminy: Ianao moa ny Ziba? Aroy izy: Izao mpanomponao no izy. Aroy mpanjaka: Mbola misy sisa ihany va ny tamingy an'i Saoly mba hasiako soa araka ny fanaon'Andriamanitra? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka: Mbola misy zanakalahin'i Jonatana iray ihany aho, nefa malemy tongotra izy. Aroy mpanjaka taminy: Aiza nefa izy? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka: Indro izy ao an-tranon'ny Makira zanak'Amiela ao Lodobera. Ary Davida mpanjaka nanirakaka azy tao amin'ny tranon'ny Makira zanaky Amiela tao Lodebara. Ary noho ny tonga tao amin'ny Davida Mefiboseta zanaky Jonatana zanaky Saoly dia nankohaka sy nitsaoka azy izy. Dia hoy Davida: Mefiboseta? Dia hoy izy: Inty mpanomponao. Dia hoy Davida taminy: Aza matahotra fa asiako soa tokoa ianao noho ny amin'ny Jonatana rainao, ary ampidiko anao ny tany rehetra izay an'i Saoly rainao, ary ianao hihinana eo amin'ny latabatra mandrakariva. Dia nankohaka izy ka nanao hoe: Zinona moa ao mpanomponao izay toy ny alika maty no nomba jerenao? Dia niantso an'i Ziba mpanompony Saoly ny mpanjaka ka nanao taminy hoe: Izay rehetra nananan'i Saoly sy ny mpianakaviny rehetra dia nomeko ny zanakalahin'ny tomponao, koa ianao sy ny zanakaolahy ary ny mpanomponao no hiasan'ny tany ho azy, ka anatitra hanikohanina ho an'ny zanakalahin'ny tomponao. Fa Mefiboseta zanakalahin'ny tomponao hihinana eo amin'ny latabatra mandrakariva. Ary Ziba nanana zanakalahy 50 sy mpanompo 20. Ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka: Araka izay rehetra nandidin'ny mpanjaka tompoko no ataon'ny mpanomponao. Fa ny an'ny Mefiboseta hoy Davida dia hihinana eo amin'ny latabatra toy ny anankiray amin'ny zanakalahin'ny mpanjaka izy. Ary Mefiboseta nanana zanakalahy tanora, Mika no anarany. Ary izay rehetra nitoetra teo amin'ny tranon'ny Ziba dia mpanompon'ny Mefiboseta avokoa. Ary Mefiboseta nonona tany Jerosalema, fa teo amin'ny latabatry ny mpanjaka no nihinanany mandrakariva, ary nalemy ny tongony 2. Amen. Mbola ito ny fakiteny. Dia mbola hotoizantsika ny vakiteny ao amin'ny epistilo an'ny Hebreo. Epistilo an'ny Hebreo toko 10, andininy 7 ka hatramin'ny 5. Epistilo an'ny Hebreo toko 10, andininy 7 ka hatramin'ny 5. Rehefa hitantsika dia vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Ho amin'izany rahalahy dia manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rahan'i Jesosy. Amin'izay lalana natokana ho antsika dia lalana vaovao sady velona, mamakivaky teo amin'ny efitra lamba dia nofiny izany, sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra isika. Aoka isika anatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy fo tena voasasa tamin'ny rano madio. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenanany mba tsy hangozohozonany satria mahatoky ilay ny manao ny teny fikasana. Ary aoka isika hifampidinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa efa tombotra ny andro. Amen. Mbola itony vakiteny.
Dia tsika ry havana hitsena ny filazantsara eo am-pitsanganana. Filazantsara araka ny lioka toko fahaenina ovakiditsika matomboka eo amin'ny andininy fahafito amby roapolo ary ajanona eo amin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Filazantsara ny lioka toko fahaenina ny andininy fahafito amby roapolo hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Rehefa hita dia ovakiana amin'ny anaran'ny tompo. Kanefa hoy izao aminareo izay miaino, tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaora izay manozona anareo, ary mivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolaka ao anankiray, dia atolory azy koa ny anankiray. Ary raha misy maka ny lambanao, aza lavinao na dia ny akanjonao aza. Omeo izay rehetra mangataka aminao, ary raha misy maka ny anananao, dia aza manaraka izany aminy. Ary araka izay tianareo ataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo, fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay tia azy? Ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa no soa tokony ho azonareo, fa na dia ny mpanota aza mba manao izany ihany? Ary raha mampisambotra izay antenainareo fa mbola hanonitra ianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo, fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota. Andraisany toraka izany indray, fa tiava ny fahavalonareo ary manaova soa dia mampisambora ka aza kivy na amin'inona na amin'inona, dia ho lehibe ny valim-potianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo, fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tsika tompoko mbola misaotra sy midera mankalaza anao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanamasino noho ny porofom-pitiavanao aminay. Voavaky soma tsara teo ny teninao, ny teny soratra masina izay mirakitra ny sitraponao. Sitrakao tokoa ny avery anay fa amin'ny mazanaka malala anay dia ny teninao no mitantana, mitsilo ny dianay mandrakariva mba ho hitan'izao tontolo izao ny amin'izany mahazanaka ao anay izany. Ankehitriny ara Jesosy Kristy, raha ho azavaina aminay ny hevitry ny teninao, dia omeo anay ny fo madio ahaizanay mandray izany, ka ny fananao masina no ampitoetra ny teny rehetra izay renesinay eto indray, mba ho teny voasoratra marina ao anatin'ny vato fisaky ny fonay izany ka ho lasa nofo sy fiainanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy ary nanaovanay vavakay. Amen. Amen.
ho anao izay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminao ny fahasoavana ombany fiadana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Lioka toko fahaenina. Ny filazantsara telo voalohany natao hoe filazantsara sinoptika. Matio, Marika, Lioka, Jaona. Misy tantara na soratra itovizana izy ireo. Ny an'ny Matio sy Lioka zany tena be dia be ny mitovy. Raha mijery Lioka toko fahaenina dia mahita an'le sambatra io itsika. Hitatsika izy io amin'ny Matio toko fahadimy aminy. Sambatra ny malahelo am-panahy ho ny Matio toko fahadimy. Lioka indray miteny hoe sambatra ianareo izay malahelo. Sambatra ianareo izay noana sy ankehitriny. Izy koa ny Matio sy Lioka dia manana ranaizina an-danitra koa i Lioka. Ranaizina an-danitra ny Lioka dia hitana amin'ny toko faha 112. Zany hoe be dia be nitovizan'ny Matio sy Lioka raha jerena indray mitompo maso izy. Eto ny perikopany vakitsika teto dia izy io dia hitatsika ny amin'ny Matio any koa. Mamarantsika amin'ilay hoe Miorena amin'ny asa tsara. Dia horaisitsika ny lohahevitra hoe kristianina miorina amin'ny asa tsara. Andraisantsika fampianarana amin'ny Lioka toko fahaenina andininy fahavita amby 20 hatramin'ny fahaenina amby 30 io. Ny zavatra voalohany zany rehefa te hiorina amin'ny asa tsara dia maneho fitiavana amin'ny olona rehetra. Maneho fitiavana ny olona rehetra. Eto zany Jesosy zany tena fampianarana ambony ihany no ataony. Vakitsika ny andininy fahavita amby 20 sy ny 20. Vakitsika aminaran'ny tompo manao hoe kanefa hoy izaho aminareo izay miaina, tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankala anareo, misaora izay manozona anareo, mivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo. Zavatra tsy mitovy amin'ny fiainana andavanandro intsony ny resahan'i Jesosy satria itsika efa zanak'Andriamanitra ny resaha. Ny amin'ny testamenta taloha dia tiavany namanao mankala ny fahavalonao. Iny io Jesosy efa klasika, efa mahazatra. Fa eto tiavany fahavalonao. Amin'izay miady aminao. Amin'izay tsy mitovy hevitra aminao. Manaova soa fa aza manao fankahalana aminy. Raha misy mankala anao tsy valinao fankahalana fa valinao soa. Raha misy manozona anao misaotra, misy zavatra mifanohitra zany atao. Ny fanaovan-tsoa dia mifanohitra amin'ny fankahalana. Ny fisaorana dia mifanohitra amin'ny ozona. Ary ny fivavahana dia mifanohitra amin'ny fanaovan-dratsy. Io zany tahaka ny olona anankiray mitoraka anao lamokana atody. Manitra sa maimbo moa zany. Dia ina natoraka ao azy, mitady lamokana atody koa ianao. Fa ianao izy tokony mitady ranomanitra. Zay ny dikan'io. Mijavatra mifanohitra na saina tao. Fanaovan-tsoa valin'ny fankahalana, fisaorana ho valin'ny fanozonana, fivavahana ho valin'ny fanaovan-dratsy. Ary zay le hoe kolotsain'ny fitiavana, mamboly soatoavina ianao, fa tsy ny ratsy no avalin'ny ratsy. Io zany mila volena ny soatoavina ara-pitiavana. Mila kolotsain'ny fitiavana isika zay zavatra tsy ananampiry amin'izao. Ary ny mino eto nafara. Raha mbola le kolotsaim-pitiavana mitovy amin'ny olona rehetra nataonao tsy zanak'Andriamanitra ianao. Tsy miasa tsara le ataonao. Toy izitsika ny andininy faha 7 hatramin'ny faha 130. Raha misy mamely ny takolako anankiray dia atolory azy koa ny anankiray. Raha misy maka ny lambanao aza lavinao na dia nakanjonao azy. Ome izy rehetra mangataka aminao. Raha misy maka ny anananao dia aza manaraka izany aminy. Ary araka izay tokony atao amin'ny olona aminareo no mba ataovy aminy kosa. Eto zany sady ara-bakiteny io ny tsy ara-bakiteny. Ny ara-bakiteny dia raha misy mamely ny ilany atolory koa ny ilany mba ho afa-po tsara izy. Fa toy izy mamely tsy afa-po ny dikany. Amin'izay izy afa-po tsara, mahazo tombony izy dia tapitra za amin'io.
fa raha tsy amenao iny mbola misy réserve ao aminy io, ataovy ampy tsara. Zay le izy raha raisina arabaky teny. Misy manko ny olona tsy manaiky ny arabaky teny, sady arabaky teny io no araka hevitra koa. Ny arabaky teny raha misy maka ny lambanao, lamba itafina zany, lamba hoany, tsy maninona koa izy mbola ilainy koa ve ny zipo hoe na ny pataloha. Zay no arabaky teny zay. Mieritreritra tsara izy aveo midikan'iny. Ny fiantraikany zany ny zava-dehibe. Omeo zay mangataka aminao izy. Ary raha misy maka ny anananao dia aza manaraka izany aminy. Alao hoentiny aminy. Tena fitiavana io ary izay zany le hoe tsy mandikany indray raha dikany ankolaka indray dia tsy mandositra fankahalana amin'ny dikany, tsy mandositra fahatezerana. Raha tezitra ny olona aza andosirana fa hatreo sahi manolotra, sahi sa maty antoka noho ny amin'ny fitiavana. Zay koa ny dikan'io raha tsy raisitsika arabaky teny izy. Aza matahatra faty antoka amin'ny fanehoam-pitiavana. Zay koa ny dikany. Aza matahatra atao matimbady ny dikany. Dikan'izany le ry foana mahandro dia efa matimbady mihitsy manko izy io. Fa sakafon'izy moa le andrahoana. Zay tsy azoko amin'ilay olona an'izy moa le sakakany vadinao io. Ny vadiko ihany ny andrahoako fotsiny ianao. Dia tsy matahotra ny fankahalana. Ary mbola ampiny règle d'or, raha misy zavatra tiany olona atao aminao, ataony aminao dia ataovy aloha. Ty azo tambitamby ianao dikan'izany maninona? Dana manambitamby. Ty azo teny mamy ianao mizara teny mamy. Zay aloha ataovy aloha izy le izy. Raha misy tiany atao. Ary iny manahirana na amin'ny fiainan'ny mpivady aza. Ary zay foana anarana le mpivady hoe rehefa elaela manko izy io amin'le fitiavana io, tsy hoe mangatsika fa adinodiny. Dia misy anankiray milava molotra amin'ny tokozitra zany ao zany, elabe tiny tsy ny sakambina. Maninona moa raha sangambinao izy avy hatrany fa tsy lozana mitaky. Raha te ampifony ianao ampifo izy aloha. Zay ny le resaka eto. Vao matetika zany ilozana miady le izy, manjary tsy matsiro tsony satria efa takina. Raha elabe tsy nanoroka tonga dia manoroka ianao, fa ty elabe ty tsy nanoroka. Dia tsy mety tsony le izy aveo. Arak'izay tianareo atao amin'ny olona aminareo no mba ataovy aminy kosa. Te azo teny mora mitenena mora aminy, farany mahay teny mora izy aveo. Ary zay le ampianarina ito. Mila mahay maneho fitiavana ny olona rehetra isika. Ary zay no antso ataon'ny mpanoratra ny Hebreo. Itsika io izy efa voavonjy, efa voadino rano Kristy. Tsy miozongozona tsony tsika fa tazomy fanekeny. Fa zao kosa nataontsika. Hebreo 10:7-20 sy 5 vakitsika. Hebreo 10:7-20 sy 5 vakitsika. Ary aoka isika ifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mafoy ny fiarantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany, fa amin'ny fananara kosa nareo fa ny antomotra amin'ny andro. Aoka isika ifampandinika ampandroso ny fitiavana. Inona ny mampandroso amin'ny fitiavana? Inona ny mampandroso amin'ny asa tsara? Fa amin'izao fotoana izao zany efa manahirana ny miaina, feno asa ratsy n'aiza n'aiza. Ary aza mafoy ny fiarantsika miangona. Zay tsara no ampandrosoana. Izay fitiavana maneho fitiavana no ampandrosoana. Miorina amin'ny asa tsara maneho fitiavana amin'ny olona rehetra. Zay ny voalohany, maneho fitiavana amin'ny olona rehetra. Fa ny faharoa dia izao, manahaka an'Andriamanitra. Tsy vita io maneho fitiavana io raha tsy Andriamanitra no alaina tahaka. Le olona nehoana fitiavana koa indray tsy mendrika ho tiavana. Sarotra io. Fa aloha tahaka an'Andriamanitra. Vakitsika averantsika Lioka teo 2:30 hatramin'ny 4:30. Lioka 9:2-30 hatramin'ny
faevatra amin'ny telopolo. Ahoana ozy izy? Fa raha zay tianareo ihany tianareo, ena moa so tokonareo aminy. Fa na dia ny mpanota azy manao. Manahafa n'Andriamanitra. Raha tsy zay ianao tsy tafavoaka lavitra amin'io asa tsara. Raha zay tianareo ny tianareo izy tsy mahazo fahasoavana ianao. Tsy soa amboniny avy amin'Andriamanitra avy aminao. Satria zay mba tiana mba tiako dia zay atreo ihany. Tolomondo manao an'izany, mpanota, mpivarotena koa ma hoe dona. Zay mpanota eto manko mpivarotena ny resahana eto sy ny mpangalatra sy ny sisa. Ny olona koa nefa mahay 50-50 raha mbola zany foana nataonao tsy mbola lasa lavitra mahazanak'Andriamanitra ianao sisa. Raha le nasianao soa ihany nasianao soa, mpanota koa manao an'izany. Manao an'izany daholo, misy ny valitanana sy ny sisa ataon'ny olona rehetra. Tsy lasa lavitra ianao izy. Raha mbola le fanao ny olona mahazatra ihany, mampisamotra dia mampisamotra dony tapina andoherana zany na ny mamolava mahay ny fanao amin'izany. Izay le ampianarin'ny Kristy eto, ny fitiavana mohatra ny mahazatra, tsy le amin'le fanao amin'ny olona, fa araka ny fanaon'Andriamanitra. Izay le hoe makatahaka n'Andriamanitra. Ny fitia mifamaly mahatsara fihavanana efatra amin'ny fahatany zany. Tsy izay le takiana eto. Tsy izay le an'Andriamanitra. Mbola soa toavina ambany. Izany ataonao zany. Izao tontolo izao koa ne manana fifankatiavany. Misy ny diplomasia. Izao tontolo izao koa ne mba manana fifanaovan-tsoa. Izao tontolo izao koa ne mba manana fifanampiana. Fa inona ary ny mampiavaka anao? Mila eritreretintsika izany. Mampiavaka anao izy dia jerena 5:30 sy 9:30 vakitsika. Fa ary zay le fa ozy izy. Satria ny mpanota koa mba manao gagna. Fa inona ny anao? Vakitsika amin'izay. Fa tiava ny fahavalona iray. Ary manao vasoa dia mampisoa. Fahazakivina amin'ny dia ho lehibe ny valim-potoana. Ary ho zanaky ny avondrina nareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo, tahaka ny renareo mpamindra. Raha le fifa no ataonao, mbola le tsotra. Tsy fifa no takiana, fa tiava. Inona le fifa? Fifankatiavana. Ianao tiako za tianao. Mbola mitovy amin'ny olona rehetra ihany ianao. Fifampisamborana. Za mpisamboronao ianao mpisamboriko. Mbola le fifa hitovizana amin'ny olona rehetra. Fifanaovan-tsoa mbola hitovizana amin'ny olona rehetra, fa zay mampiavaka ny le fifa. Ity tsisy fifa fa tiava ary fahavalo le tiava. Manaova soa, mampisambora, ary zay mety kivy ianao na tsy mahazo domy verina ary mankany aminao. Zay le teneniny eto. Misy kolontsain'ny fifa eto amin'izao tontolo izao. Zay nanome fifankatiavana, fifampitsimbinana, fifanampiana. Iny tsy lasa lavitra. Mbola le fanaony rehetrarehetra ihany io. Fa ny anao tsisy an'le fifa. Zay ny soatoavana ampianarin'Andriamanitra. Zay le hoe avy amin'Andriamanitra. Amin'izay ianao izy zanak'izy. Zanaky ny avondritra. Valim-potianao anan-danitra. Andriamanitra mora fanahy, mandefitra amin'ny olona tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Andriamanitra ne manao an'izany. Fatatsika tsara le ohatra hoe rehefa alohan'ny baka feno ny fiangonana rehefa vita baka na mibara. Tsy misaotra koa raha afaka. Mandefitra foana Andriamanitra, mora fanahy foana. Fa raha Andriamanitra, raha za tamin'ny toerana Andriamanitra, maromaro ihany fafako rehefa afaka baka. Tsy mahay misaotra. Tanareo fa
ahoana izy izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Zay le hoe manana kolontsaina zanak'Andriamanitra, tsy kivy amin'ny faharatsiana, mandefitra tsotra manoloana ny olona rehetra, ny olona tsy mahay miaina rehetra io mandefitra amin'io Andriamanitra. Izy aminareo no tena mahay miaina miaraka amin'Andriamanitra. Tara lava mandeha mivavaka tsy miteny Andriamanitra, mody aloha tsy miteny Andriamanitra, tabataba-piangonana tsy miteny Andriamanitra. Faran'izay mahay miaina miaraka amintsika, fa itsika maninona tsy mahay miaina miaraka amin'Andriamanitra. Zay midikan'io, ianao moa izy fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra. Ka manahafa azy inona ny toetran'Andriamanitra farana izy amin'ny 4:30 mamindra fo. Aoka ho mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo zay mpamindra fo. Zay le hoe mila manahaka an'Andriamanitra. Ary zay kolotsaina zay no raisin'ny Davida amin'ny boky faharoa soratany Samuela faharoa teo. Jere tsara fa misy hoe fanaon'Andriamanitra ao. Misy teny roa ao a nahitsiny Davida izy amin'ny faharoa. Vakitsika ny Samuela faharoa toko 7 ny 1:1. Dia rehefa avao lolo ao izy io a ahitsiny Davida. Vakitsika ny 1:1 aro Davida. Mbola misy sisa tamingany Saoly mba asikosoa noho ny amin'ny Jonatana. I Saoly fahavalon'ny Davida na dia rafozy anary namono azy piripiry, nandroaka azy. Jonatana nama amin'ny Davida, tena ny fankatia taminy. Na tsy ary Davida hoe asikosoa noho ny amin'ny Jonatana. Rehefa aveo ahitsiny Davida io satria sarotra nangotsoka ny fony hoe olona efa namono avy mbola tiaviko ihany ny taranana. Dia rehefa ahitsiny io amin'ny 1:7 tapany voalohany. Ahoana hozy izy? Aroa ny mpanjaka. Mbola misy sisa ihany va ny tamingany Saoly mba asikosoa araka ny fanaon'Andriamanitra. Raha amin'ny fanaon'olombelona ihany tadidiny Davida le kainkain amin'ny famonoana ho faty, fanenjena andritra ny taona maro. Fa fanaon'Andriamanitra mitondrako azy ho Davida. Fanaon'Andriamanitra nino? Mamindra fo. Fanaon'Andriamanitra ny mitia ny fahavalo. Ary zay le hoe mila manahaka an'Andriamanitra isika. Raha te hiorina amin'ny asa tsara izany isika, mila maneho fitiavana amin'ny olona rehetra. Tsy mampiasa an'le fifalava fa ny olona rehetra, na dia ny fahavalo ary. Mianara mity olona tsy fantatrao ary, olona tsy hainao ary, tsy misy fandraisana aminao. Reny tena tsaroan'Andriamanitra ireny. Aza zatra manao soa amin'ny olona efa fanaonao mahazatra, fa amin'le tsy tianao anatin'ny havana, amin'le milefalefanao, amin'le ratsy toetra aminao, no atononao amin'ny zavatra rehetra. Izay ny tingary toetran'Andriamanitra izany. Raha tsika olombelona tsy mahavita an'izany, fa indramo, angatao io toetran'Andriamanitra io. Fa Andriamanitra dia mahay miara-monina amin'ny olona rehetra. Ianao io ny sarotra raha-monina indrindra, ianao mody tsy miteny io, fa Andriamanitra no mahay miara-monina aminao. Mianara koa miara-monina amin'ny hafa ianao, fa itsika rehetra io tsisy mahay miara-monina. Fa raha samy maka amin'ny toetran'Andriamanitra isika, dia manjary mahay miara-monina isika. Dia tonga amin'ny hira manao hoe tsara raha ny mpirahalaho izy no miara-monina. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Andeha iombana amin'izao vavaka fifonana izao isika ry havana, hivavaka isika. Ry Andriamanitra ranay masina indrindro, Andriamanitra masina tokoa ianao ka maka ala izay mety ho ratsy rehetra.
misaotra anao zahay tamin'ny sitraponao izay vao nambaranao taminay indray tamin'n'itian'io ity fa tianao tokoa izay ho kristianina miorina amin'ny asa tsara, tianao izay mba hay maneho fitiavana amin'ny olona rehetra amin'izay rehetra ataonay, tianao izay Andriamanitro mba hay manao soa, tianao izay mba hamaly soa amin'izay mety ho ataon'ny olona aminay na dia mety ho faharatsiana azy izany, tianao tokoa izay mba hanao asa tsara araka ny sitraponao Andriamanitra. Indrisany efa Andriamanitro fa manoloana izany sitraponao izay nambaranao taminay izany dia indreto izay efa mahatsiaro menatra sy mangay ahy satria dia tsy nahatanteraka akory izany sitraponao izany. Raha ny antso anay ianao mba haneho fitiavana amin'ny olona rehetra dia mifona aminao izay Andriamanitro fa toa izay tianay anehoana fitiavana ihany, izany no nanehoana fitiavana. Indrisy azy Andriamanitra fa toa tsy nahay naneho fitiavana akory izahay ka mifona aminao, mamelany elokay Tompo, mamindra fo aminay. Andriamanitro, tianao iorina amin'ny asa tsara izahay, tianao ho kristianina miorina amin'izany asa tsara izany ka mba hanaka ny toetranao Andriamanitra, mba ho tian'ny olona rehetra, mba handefitra amin'ny zavatra rehetra ho malemy fanahy, amindra fo, mitiana dia ny fahavalo aza. Andriamanitro, mifona aminao izahay fa tsy nahefa izany akory, izay mba noeritreretinay ho tiavina ihany, izay mba netinety tamin'ny fisainana ihany, izay hitanay sy tsara teo anatrehana ihany no mba notiavinay. Mamelany elokay Tompo fa nandika ny didinao izahay, tsy nantanteraka ny sitraponao izahay. Ko ankehitriny re Tompo, diovy sisa sao madio izay ho afa-keloka. Ary amin'izao sisa izao dia mangataka indrindra mba ho tarihinao amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay, mba hahaizanay miorina amin'izany asa tsara izany, ka mba hahay maneho fitiavana eo anatrehanao Andriamanitra ary mba hanaka ny toetranao Andriamanitra. Dia mino sy mahatoky izay fa ianao Jesosy Kristy, ianao ilay efa nandrotsaka ny ranao, ianao ilay efa nanolo tenao fanavotana anay sy hanalanay amin'ny tsy fahamendrehanay rehetra, hanafaka anay amin'ny fahotanay, hanadio anay amin'ny falotonay rehetra. Dia mamelany elokay, mamindra fo aminay. Ny anaranao Jesosy Kristy ilay be fitiavana indrindra ny ivavahanay toy izany. Amen.
Mangana riavako handray am-pifaliana ny teny somafaly famelan-keloka izay omeny tompo atsika. Foy Jehovah Andriamanitra hoe ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho didiko ihany. Aroko ny apôstôly hoe fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Ka noho izany riavako dia ambara fa voavela avokoa ny helokareo noho ny anaran'ny Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona amin'ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Iraintsika am-pifaliana ny hira fanampy ny 530 voalohany sy faharoa isaorantsika an'Andriamanitra. Fangatahana isika riavana hivavaka isika. Andriamanitra Tompo rainay ny an-danitro, Andriamanitra fitiavana ianao. Misaotra anao izay fa maneho izany fitiavanao izany isan'andro san'andro eo amin'ny fiainanay ianao. Ary tamin'ity androany ity dia vao nasehonao indray izany tamin'ny alalany nanambaranao ny sitraponao izay tianao iainanay. Rehefa nandray izany sitraponao izany izay Andriamanitro dia manana fikasana tsara ao anatinay, manana faniriana tsara ao anatinay, mba teo kristianina miorina amin'ny asa tsara izahay, mba te haneo fitiavana amin'ny olona rehetra izahay, koa mangataka aminao izay Andriamanitro, mba tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izay mba azonay mahatanteraka izany sitraponao izany. Mangataka aminao izay Andriamanitro fa tsy efa ny herinay izany, tsy maefa na inona izahay, fa mangataka aminao kosa mba ho tarihinao azonay maefa izany. Mba te hanaka anao Andriamanitra izahay, mba te ahay mamindra fo, mba te ho malemy fanahy, mba te hitiana dia ny fahavalonay aza, koa dia mangataka aminao izay fanahy masinao, mba tario re izahay azonay mahatanteraka izany, fa raha ny herinay fotsiny ihany dia tsy maefa na inona izahay.
dia mino somahatoky izay Andriamanitro fa hitarika anay tokoa ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina ka amin'izao sisa izao izahay dia mba hiaina tsara izany sitraponao izany ka dia hiorina tsara ny finoanay ka hijoro tsara ny amin'izany finoana aminao izany izahay. Andriamanitro mivavaka aminao ary izay ankehitriny ary mametraka ihany koa ny fiainanay tsirairay avy ireto eo am-pelantananao. Fantatrao tsisy miafina aminao Andriamanitro izay mety ho endrika fanahiana izay miteraka tsy finoana ao anatinay. Mangataka aminao izay Andriamanitro ny mba hampiorenanao ny finoanay tsirairay avy ireto. Mangataka aminao izay Andriamanitro ny mba hantrotrahanao ny fiadananao hanapaka mandrakariva ao anatin'ny fonay. Ka dia hijoro vavolombelonao tokoa izay ny amin'ny andronay sisa rehetra. Apetraka isakinay eo am-pelantananao Andriamanitro ny asa mandraranay tsirairay avy ireto izay efa napetraka ho adidy sy andraikitray mba ho tanterahinay eo amin'ny fiainanay. Ianao no angatanay ny hery sy ny fahasalamana azonay mahefa sy manatanteraka izany ho voninahitry ny anaranao. Mametraka ny faniriana tsara rehetra ao anatinay eo am-pelantananao izay Andriamanitro mba ho tanteraka araka ny sitraponao izany. Fantatrao tsisy miafina aminao ny ao am-ponay tsirairay avy ireto irina izany mba ho tanterahinao. Ankehitriny koa izay Andriamanitro dia mivavaka aminao an'izao fiangonana izay misy anay izao. Fantatrao tsisy miafina aminao Andriamanitro ny adidy sy andraikitra ny asa maro izay efa napetraka ao amin'ny fiangonana. Ianao anomehery anay tsirairay avy, anomehery ireo efa nofidinao sy natsoinao hitarika anay ato anivon'izao fiangonana izay misy anay izao ianao. Ary dia apetraka feno am-pelantananao ny asa rehetra ato anivon'ny fiangonana. Mivavaka aminao koa izay Andriamanitro ho an'ny asa fitoriana ny filazantsaranao. Ianao Andriamanitra no anomehery ny mpanomponao izay efa nofidinao mba hanantanteraka izany, mba ho totosa araka ny sitraponao Andriamanitra ka iseho ny voninahitrao. Ankehitriny koa izay dia mivavaka aminao Andriamanitra ho an'ny firenena izay misy anay. Ianao Tompo no androtsaka ny fiadanana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Ianao Andriamanitra hiaro anay tsirairay avy amin'ny aretina izay mbola mifamaofao eto anivon'izao firenena misy anay izao. Ianao Andriamanitra hanome ny fahamarinana ho an'ireo mpitondrana isa-tsokajiny. Ianao Andriamanitra no hiasa manan-kery ka dia iseho tokoa ny voninahitra eto amin'ity firenena izay misy anay ity. Izany sy izay rehetra mahasoa anay Andriamanitro no irinay mba ho tanterahinao araka ny habe n'indra fona eo amin'ny fiainanay. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy no ivavahanay toy izany. Amen. Andeha isika ry havana hiaraka hanambara ny finoantsika ao anatrehan'Andriamanitra ka ny fanekam-pinoana apôstôlika izay ombonantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao no iarahantsika manonona dia ny fanekam-pinoana voalohany manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalona napaka Ponto Pilato, nimbona tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ho ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo. Anomana ny fanahy ny tena vatana saina ny mpanefana samy tompo rehetra hiaraka ny fandraisana amin'ny volana miditra io. 700 sy ny lioka toko 10 no manantsika. 700 mamin'ny foko ry Jesosy hitsangana ny mpanefana samy tompo rehetra. Ny andiny ny voalohany.
Toko fahafolo manomboka amin'ny andinin'ny fahasivy amin'ny roapolo. Lioka toko fahafolo andinin'ny fahasivy amin'ny roapolo hatramin'ny fahafito amby telopolo. Tantara efa haitsika loatra izy io, momban'ny Samaritanina tsara fanahy, tantaran'ny resahan'i Jesosy. Lioka toko fahafolo andinin'ny fahasivy amin'ny roapolo hatramin'ny fahafito amby telopolo, tsika rehetra hiara-maky an'izany. Fa izy tamarina ny teny kanao tamin'i Jesosy hoe izy Amen. Mahazo toerana ianareo. Ampahany kely amin'ny fampianarana konferansy nataoko tany amin'ny synode lehibe no fomba famaky holistika. Izay no ampianarana antsika amin'ity mba hizaraintsika amin'ny hafa. Ny atao hoe holistika dia avy amin'ny teny hoe holos amin'ny teny grika, manontolo ny dikany na ny rehetra. Io zany nazahoana ny teny anglisy hoe veol, nazahoana ny teny malagasy hoe daholo angambany. Dia io fomba famaky zany dia mijery hoe inona ny manontolo ao anatin'ny texte anankiray, inona ny manontolo ao anatin'ny fampiarana ny soratra masina anankiray. Ka le zavony nataon'ny Samaritanina tsara fanahy ty ohatra kely anankiray tamin'izany hoe misy zavatra manontolo, zavatra telo no manontolo resahana ao. Manontolo no manamana. Holistic friendship amin'ny teny anglisy zany hoe ny namana zany dia manontolo. En entier zany tu es mon ami en entier. Manontolo ny fanasitraniny, healing, holistic healing zany hoe guérison en entier. Manontolo ny fanasitranany, hitantsika rehefa hazavaina avy eo. Ny manaraka manontolo ny famonjena, holistic salvation zany hoe salut en entier. Manontolo, zay zany hoe fomba famaky holistika. Inona moa nataon'le Samaritanina ity? Anehoana fa manontolo ny mahanamana, manontolo ny fanasitranana ary manontolo ny famonjena nataony. Jerentsika ary ny soratra. Nisy olona hoy zazony jiolahy voadaroka mafy, kapohana, voaendaka ary efa saika maty mihitsy mitsitra ary. Nandalo ny mpisorona nahita azy, nandalo ny levita nahita azy. Matetika rehefa mampianatra sekoly alahady na mampianatra an'io dia lany andro midaroka le mpisorona sy levita. Anefa aza adinoina fa matoa zareo tsy mijery an'io misy dikany. Le mpisorona sy levita raha mankany Jerusalema tsy mahazo miditra ampaty.
ireo manana torony ray mandeha isan-taona. Raha vao mikasika an'io izy ka maty io, tsy mahazo miditra any amin'ny tempolo izy, fadin'ny tempolo zany, maty toro zany izy ao anatin'ny herintaona. Rariny raha tsy nijery an'io, satria raha maty io ka mikasika an'io ianao tsy mahazo miditra amin'ny tempolo ianao satria nikasika faty. Ny fanontaniana dia hoe izy arany namana. Matetika ny olona lasa manazava an'le tsy namana, zany hoe le mpisorona sy le vita zany. Samaritana sy Jiosy moa mpifaninana fahavalo. Terentsika amin'izay nataon'le Samaritana manomboka amin'ny andininy fahatelo amin'ny telopolo. Fa nisy Samaritana kosa nandeha tamin'izay alemy tonga teo aminy nahita azy izy dia naninona? Dia onena izy. Zay le namana zay. Manomboka amin'ny fangorahana. Eny atao hoe emotional, hoy izy ny teny anglisy. Ny émotionnao, ny sentimentanao aloha manontolo. Misy ve le sentiment zay? Ampitahantsika amin'ny namanao rehefa avy eo. Manana zany sentiment mangoraka zany ve ianao? Émotion aloha. Le teo tsy sentiment fa asa dia asa ariny vonjena aloha. Eto zany onena. Manomboka amin'izay zany le zavatra eto hoe manana émotion ve ianao amin'ny fahavalonao raha vo mafy izy. Ndraindray ara namana raha vo mafy melo vao mamonjy azy a. Fa eto zany fahavalo miosombovoka tsy hay maty tsy hay velona. Onena izy. Zay ny voalohany ao zany. Zay maha holistika hoe sentiment manontolo mihitsy aty natao hoe sentiment dia le ivo maha olona amin'ny olona. Ao anatin'ny fo zany ny mihetsika voalohana zay maha holistika an'io. Any mihitsy ny taitra fa tsy zavatra velambelany fotsiny. Zay ny voalohany. Dia nanahoana amin'izay ny tohiny andininy fahefatra amin'ny telopolo. Naninona izy? Nanatona izy. Misy ile ataontsika hoe approche. Manatona izy. Fa ny sisa niataka rehefa nahita. Manatona izy. Misy fifanantonana. Dia ahoana ozy izy? Ny feheziny misy touché zany. To take care. Misy fifampikasoana amin'ny olona miosombovoka, amin'ny olona efa maratra, maloto. Manao amin'izany aminao ve ny namanao? Zay le eto zany, misy touché zany eto. Misy fifampitakosenana. Sa rehefa miara-mirevy ihany vao mitakosona. Tsy zay ny ankamaroan'ny namana. Fa eto zany mitakosona izy. Mikasika an'le maloto, le mahafery zany, maimbo zany. Dia misy fandaniana. Nasinina hoy sisa, dia l'huile sy divay anisan'ny zavatra lafo vidy. Mikarakara mikasika anao. Fa ahoana moa izy no tsy nivonjenao le namanao tarina divan'ny olona. Haka le vernis à ongles ne mbola tsy maina e. Taovy ihany le namana. Fa ny kasoany le fampikasoana zay matao hoe holistic healing. Zany mikasika ny olona mahasitrana azy maneho fitiavana zany. Zay ny kasoana ny olona rehefa mamangy marary reny anao kasio kely ny tanana ny takana. Io fikasiana io dia mahasitrana. Manomboka avy ihany ny fanasitrana le anao mangoraka, le anao manatona mikasika azy na dia vomafy ary izy maloto izay le fanasitranao amin'ny olona. Zay moa hoe holistika ny famonjena, manontolo ny famonjena, manontolo ny fiantrana, manontolo ny manamana. Afaka mifampitakosina aminao ve io namanao io raha vomafy ianao. Toy izy atsika ihany. Dia naninona kosa izy? Aorian'le divay. Nampitengen'ny bibiny. Afaka hitondranao an'io ve io katikatiranao tsara tare io. Zay ny dikan'io Mbola misy transport koa zany eo. Nampitengenan'ny bibiny izy mandeha tongotra le biby. Misy fibatana tao. Zay le famondrana aina. Tanareo fa le hoe izy ara namako satra omaly le namana. Afaka mibatanao ve le namanao. Rehefa sambo mamy moa tsy fampibatabata eny ihany moa. Fa zay le resaka eto. Afaka manao an'izany ve izy nampitengen'ny bibiny. Zany hoe zay rehetra tao aminy zany dia natao tous les moyens.
dia avy eo naninona ozy izy no nentiny taiza manko le hoe l'ami de mon ami l'ennemi de mon ennemi fa misy koa zany l'ami de mon ennemi ity rangaty raha Samaritana mitondra azy mankany Jerusalema tsisy mandray satria ny Samaritana fahavalony jiosy zay mahatonga azy tsy maintsy namonjy inony namonjy hôtely mbola dépense hafa koa zany sisy mandray satria Samaritana mitondra an'io mbola miditra mikizo amin'izany koa izy any amin'ny tranom-bahiny dia tonga tao zany navelany fotsiny tao no tsabona koa io nakany dokotera koa zany io nakamy dokotera io nitsabona re miantoka amin'ny toerana tsy napetrany ambody azy eo ambody azy eo rangahy ianao aloha mbola nanofany hôtely le olona satria tsisy mandray an'io josy fa satria misy mbovoka be tsy hita tarenge venjy Samaritana dia zay mahatonga tsisy mandray fa tsy maintsy hôtely dia tsabona koa tao zay le hoe misy an'izay abrio izy nareo fitohizan'ny fitsaboana fampiantranona misy resaka fotoana koa ao zay maholistika azy amin'ny teny 5 ary nony ampitson'iny dikan'izany 4 andro izy nikarakara'io 2 jours ampitson'iny le resaka eto misy fotoana lany afaka mandany andro aminao 2 andro ve ny namanao raha tena ary zay le manahino hoe namana ninona ny namanao namana parasy kongona fotsiny ihinana anao fa tsy afaka ninina aminao izy dia avy le hoe avaka raha misy patsa mbola nandany fotoana 2 andro nampitson'iny mbola nakavola koa izy nomeny ny tompony tranom-bahiny zany hoe nampandray andraikitra n'le tranom-bahiny koa izy hoe raisy koa ny andraikitra fa za mba misy aleoko zany mbola asa nataony koa mampiavana zany mampandray andraikitra ny hafa ny hoaviny manontolo ny sakrifieny satria jereo tsara sa manao an'io ve ianao inona mitenenina amin'le tranom-bahiny mba vakitsika mafy hoe tsabo izy ahoana ny toyny fanao amin'ny toetrandrotsika ve mitenena ohatrina ny laninao dia ataovy ao ny facture mbola mety amin'ny fotoana iainantsika ve zany manahirana fa say an'izany le rangaty hoe na ohatrina ny lano zany hoe miavenirako manontolo sakrifieko aminao azonareo maholistika an'le izy tena ny manontolo ampahamy tamin'ny fampianarana ataoko azonareo ve le izy tsy azonareo aloha zay maholistika azy manontolo ny famonjena tsy manao sotapany mihitsy le rangaty vonjeny manontolo mbola nomeny havana io le tompo-tranom-bahiny zay manontolo azy manontolo ny fanasitrana ny kasikasina nomeza amin'ny fitiavana nandanin'ny fotoanany nomeny transport nomeny trano nomeny inona zay manontolo le fitiavana ny manamana tompoko tsy ampampanjavatra zay ny tiana risahana io tsy ampampanjavatra zay ny tiana ho aminareo sampana io andro ny VFL zay mahoana ny ainanareo an'izany ao amin'ny sampana ny manontolo no manamako anao fa tsy ampampanjavatra ahoana ny sampana hafa rehetra raha nankalaza ny 17 taona amin'ny tanora nantsona daholo ny olona rehetra io mbola misy ve za finamanana zany sa vita aminteo dia samy miala samy mandeha samy mitady zany ny atao hoe holistika ny manontoloko no manamako anao ny volanao manamako anao ny fotoananao manamako anao ny mahamenatra anao zany ny namana zany ampianarin'ny Jesosy amin'io tokony mbo haitsika amin'izay manazava an'io amin'ny olona zany atao hoe fijery holistika amin'ny soratra masina hoe manontolo ny famonjena dia efa manasitrana olona zany miainga amin'ny sentiment le fiara zay ny hoe miara-mitomany miara-mifaly le sentiment maha-olona anao anatiny ao ny ombonanao aminy efa fanasitrana anazy iny ianao mangoraka aminy ianao samy mikasika azy amin'izay fahavoazana mahavoa azy ary zay ny fanandratana ny maha-olona ary tsy matahotra ny hoavy sakrifieny mihitsy hoe na ohatrinana ny naminy zay magaga zay mahatonga fa izy ary ny tena nama ilay ny anitra azy
Itsika koa tokony eritreritra hoe mahavita an'izany amin'ny namako ve a? Fahavalo le eto a, efa nitsikitsika ny lohako. Manahirana io. Na mpitandrina raha sahirana. Amin'io teny io rehefa tany zany ny exposeny dia hoe le mpitandrina anankiray marina zany pastera fa za ozy rehefa manao batisa zanak'iren'ny olona miady amin'ny vonto fo mihitsy abanao le batisa. Izy le mpitandrina ray. Ary marina zany satria tsy asiany olona siry ianao rehefa avy any izy manao batisa manao daka. Ka na pastera sahirana ny hoe namako ianao. Fa zay io. Mora miteny hoe samaritana tsara fanahy fa zay io. Ny avenirako manontolo, ny fotsy foloko laniko aminao raha namako ianao. Zay natao hoe holistika ny mahanamana zany manontolo ny mahanamako anao ary tsy mitsoka ady amin'izany aho. Zay mahasoanao rehetra dia ataoko aminao. Zany io. Izy ara ny teo namako. Tanahirana izy zany. Itsitsihana manaka. Zay nefa nio. Zay natao hoe holistic healing. Rehefa manasitrana ny olona anankiray ianao a, miainga amin'ny fangoranao, fonao. Zay le mamindra fo zany tsarotro zany fonao no afindany aminy. Raha angatahany ara ny rainao dia ahoana? Samy manana ray avitsika. Zay io a. Zay io. Eto amintsika moa tsy tena mbola manao grefy zany dia makany velany fa rehefa tonga amin'ny fotoana naovana zany isy fangatahana an'izany atao am-piangonana hoe iza nome rain ho an'ny ramony. Ngamba mivoaka tsirairay isika ato. Fa zay io holistika manamako anao. Fa tsy hoe rehefa mirevitsika mpinamana. Rehefa vao moa rehefa laminy dia samy miala. Fa etsika mieritreritra zany hoe tsy zavatra fo kely io tantarain'ny Samaritana io. Hevitra ambaran'i Jesosy amin'io ka tsy zavatra antemantemaka fa zavatra avo lenta be tahaka zany io. Ary mbola azo resahana lavabe. Fa zay le izalo teo namanareo ihany anazana. Izy ary mba teo namako fa alao verina tsangana le tanana va. Saotra tompo. Mivavaka isika. Misaotranao zay tompony amin'ny fahasoavanao satria ianao Andriamanitra ny tena namanay satria maty hamonjy anay ianao. Tsy mitsitsy mitsy ianao rehefa anasoanay. Tianao na ny zanakay na ny havanay. Eny ianao mitiny fahavalo. Mampianarana izany raha miomam-panany mpanefana samy tompo rehetra. Ho tena namana fa tsy namanamana. Amin'ny manontolo ny mahanamana. Manontolo ny fanasitranana. Manontolo ny famonjena. Tsy ho anay ihany tokoa fa ho an'ny mpanefana samy tompo rehetra izay tsy miaraka aminay. Namanay koa izy ireny. Ary teo namana izy ireny izahay. Ka manontolo ny vavanay ho azy ireo mba tsy hisotro fanemelohana fa hisotro fahasoavana amin'ny heriny. Ny amin'ny aran'i Kristy Jesosy rery aminy. Amen. Ny mialohan'ny vaovao-piangonana dia misy ny ireo havantsika izay lanomondry kely namantsika izay niarana azy tamintsika teto a izay nanaovana marika hita maso na dia zavatra kely aza dia mangataka ny filohan'ny fiangonana antsika hitarika antsika amin'izany. Dia ampitomboana amintsika rehetra ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika fiangonana tratry ny androandroany. Araka ny voalazan'ny ray aman-dreny mpitandrina teo dia misy ny namantsika izay niaraka tamintsika teto nandritra ny fotoana lavalava. Tsy izy zany fa i pasteur Zakary Mianakavy ary pasteur Derika Mianakavy. Ngamba hiangavy ianareo mba hiakatra ty anoloana ho hitan'ny fiangonana. Tsy izy vena amintsika tokoa ry havana fa nandritra ny fotoana lavalava izy ireo no niarany reria teto amintsika ny fampitaiza nanao ny fizaran-draharaha ary efa nahazo ny fanondrana azy ireo moa izy ireo ary voatery andao antsika tsy ho ela ary
noho izany indrindra no isaorantsika fiangonana no ny fiarahana tetro zany isaorantsika n'Andriamanitra koa izany. Mialoha ny eritreretantsika ny anomezana ny vatsin-dalana ho azy ireo dia miangavy ianao ray aman-dreny mpitandrina hitondram-bavaka azy ireo. Hitsangana isika fiangonana. Misaotra anao zay tompo nahazo azy mirahalahy reto mianakavo namanay tetena namanay izy ireo, na nisy fahorinana nisy fifaliana teo izy ireo, ny fampianarana samihafa nitovozona tamin'izy ireo, ny fiarahamiaina tamin'ny sampana tsaronay izany tompo. Raha andeha izy ireo dia mivavaka ho azy ireo zay, aleo alasa amin'ny asa ho atao, azo namana be dia be ao amin'ny tompo, asa sarotra nanirano azy ireo, ao ny voatendry voana ndrefana, ao ny voatendry anambalavao, samy amin'ny toerana sarotra ny misy azy ireo. Fantatray ny kolotsaina amin'izany toerana izany dia ianao Andriamanitra hitatana azy ireo. Tahiny vady aman-janany, hoeniky ny fahasoavanao, hatory filazantsara tokoa, hanova olona maro. Dia ianao Andriamanitra nametrahanay ny hoavin'izy reto amin'ny manontolo, ny amin'ny anaran'i Kristy irery aminy. Amen. Petraka isika fiangonana. Noho izany ry havana dia raisiko voninahitra ary ampanetretena ny misolotena ny ray aman-dreny mpitandrina, ny bureau fiangonana, ny diakona sy loholona, ny sampana velona rehetra, indrindra isika mpiara-mivavaka eto amin'ny chapelle militaire eto Ampahibe, no misolotena antsika hiaraba azy ireo nahavitandra ireo ny fiofanana teto amintsika ary nandraisan'izy ireo ny iraka avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo mba hitory ny filazantsara manerana any Madagasikara izao. Koa amin'ny anaran'izay fiangonana zay dia mirary soa anareo mianakavy ny tenako mba havita soa sy ny tsara rehetra amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny fiangonana chapelle militaire dia tsy viana aminareo fa ianareo raha mandeha tsy hoe sanatria mandroaka izahay fa dia malahelo tokoa izay amin'ny ialanareo, nefa faly koa izahay satria andeha hitory ny filazantsara ianareo. Tsy manana zavatra be dia be omenanareo izahay fa misy ny vatsin-dalana avy amin'ny chapelle militaire eto Ampahibe ho anareo mianakavy kely. Koa dia ampo feno fitiavana tompoko no anoloranay ireo vatsin-dalana ireo anareo. Koa ny firarianay dia mba atsiarovanareo hatrany ny eto amin'ny chapelle militaire eto Ampahibe, anareo ny fiangonana eto fa aza misalasala raha sendra miakatra ety Antananarivo. Raha misy koa ny mety ilanareo anay dia aza misalasala fa dia mifanoana hatrany tsika. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia miangavy ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny mivady, ny vadin'ny filohan'ny fiangonana, ny bureau fiangonana izay manatrika eto. Raha misy moa ny ray aman-dreny ny président d'honneur eo dia angaviana koa hiaraka aminay hiaraba azy ireo. Ny sampana koa raha ao ny solotena ny sampana. Ny filohan'ny sampana nazy ny solotena.
Mbola faly miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy ry ava-malala. Misaotra indrindratsika, indrindra misaotra an'Andriamanitra satria vita soma tsara ny fifanana tao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina dia voahiraka soma tsara. Andriamanitra moa manana ny fandaminany maro samihafa dia tonga moa ny fotoana irahana ny amin'ny tanimbolony izao. Misaotra indrindra tamin'ny fandraisanareo nanomboka tamin'ny 24 no nanomboka ny asa niaraka taminareo teto, niara-ny asa. Izahay nahazo traikefa, mino koa izahay fa nahazo ny fampaherezana, ny fampianarana sy izay azonay no zarainy teto amin'izao toerana izay nanaovana ny fizarana asa teto. Mbola maro tokoa no iarahantsika tsy manadino ny chapelle militaire Pahibe fa tena raikitra atao poaty zany hoe chapelle militaire Pahibe zany. Atao poaty zany. Ary mandrafitra ny maizy manontolo mihitsy anay izao satria zany hoe roa taona sy tapany ary mihoatra ary dia tena fiainana mihitsy zany, fiainana tena fiainana. Ka dia misaotra anareo, misaotra indrindra ny ray aman-dreny-mpitandrina izay mampianatra manoro, mametory lalana maro isan-karazany, fikafika madinidinika izay tsy lazaina eto amin'izany fitondram-piangonana izany. Ka dia misaotra anao pasteur fa tena nahazo tombony tokoa satria sady mpampianatra amin'ny toeram-panomanana mpitandrina moa izy mahafantatra zavatra maro izy ary nizara zany traikefa zany izy tsy misalasala zany izy zany mizara izay fantany rehetra. Tsisy retenu zany alao ty tsy lazaiko ty fa tena nyrehetrarehetra mihitsy zarainy taminay. Dia tena mirary soa dia ny Andriamanitry ny fiadanana ho amintsika rehetra. Misaotra amin'ny vatsin-dalana izay nomenareo fa dia tsy maintsy soloina amin'ity zao ny pneu, soloina ny amortisseur satria mafimafy ny lalana izay ho aleha fa indrindra ny vatsin-dalana mambavaka izay ataonareo dia izay ny tena hery manosika anay ka dia misaotra indrindra tompoko. Tsara ampahafantarina antsika fiangonana fa 5 alina sy 2 tapitrisa ariary izay ny vatsin-dalana voavorintsika tamin'ny indrakitra faharoa natokana ho azy mianakavy izay. Misaotra indrindra tompo voninahitra ho an'Andriamanitra. Ho aminareo rehetra sy eo amin'ny Kristy any amin'ny fiadanana. Raha misy malahelo ny rahalahinao ao tanànanao anankiray amin'ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao dia aza manamafy ny fonao na manakombona ny tanànao amin'ny rahalahinao malahelo. Ome tokoa izy ary aoka tsy alahelo ny fonao raha nomame azy satria izany zavatra izany no hitahian Jehovah Andriamanitra ao anao amin'ny asanao rehetra sy amin'izay rehetra ataon'ny tanànao. Fa ny tany tsy ilaozan'olo malahelo, koa izany no andodiko anao hoe sokafo tsara amin'ny rahalahinao ny tanànao dia malahelo sy mahantra eo amin'ny taninao. Deutéronomia 5:15, 17 sy 10 ary 12. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ampatsahivina dian'izao ny filohan'ny sampana rehetra mba hiomana ny amin'ny fanomanana ny Troite 12 sy 20 fa efa miakaiky ihany ny fotoana izay anaterana izany amin'ny birao fiangonana. Ny rakitra faharoan'io dia anjaran'ny sampana VFL ka isika hiomana ho amin'izany. Avy amin'ny sampanasa fitoriana ny filazantsara ry havana. Izy fiaonam-bean'ny sampana asa fitoriana filazantsara karakarain'ny Fobe FJKM ho Antananarivo sy ny manodidina ny alarobia voalohan'ny volana septambra sy ny alakamisy faharoan'ny volana izay atao eny amin'ny FJKM Itosy. Ny fiaonam-be eran'ny sahan'ny FJKM kosa dia ny 17 ka hatramin'ny 19 volana septambra izay ho tanterahana any Manakara.
Iangaviana isoratra anarana any amin'ireo birao ny eto amin'ny sapmia izay vonina anatrika ireo. Ny alahadin'ny sampanasa fitoriana filazantsara moa dia ny alahady 12 volana septambra izao. Koanana anjara hira eo ambany fahasaovana isika amin'ny fotoana io. Entanina sady amerina izany ny tsirairay. Ny fanamiana dia fotsy ambony miaraka amin'ny écusson ary matroka ny ambany. Ny fivoriam-be-mpikambana dia ho tanterahana ny sabotsy 2 volana oktobra maraina eto am-piangonana dia manantenantsika rehetra no zava-dehibe ny asa izay kasaitsika. Sampana VFL, misaotra an'Andriamanitra lehibe, misaotra ny mpitandrina sy ny biron fiangonana ary isika rehetra izay nitrotro am-bavaka tamin'ny tafika masina izay natao ny 20 ka hatramin'ny 22 volana aogositra lasa teo izay natao tao amin'ny FJKM Galily Fiorenana talata nandraikibo. Ary anio moa araka ny voalaza teo dia alahadin zareo ka mivarotra mofomamy sy masira izy manasantsika rehetra mba handray anjara amin'izany mba ho fanomanana ny sampana. Sampana Dorcas, finaritra. Ampatsahivina isika fa misy ny fivoriantsika Dorcas izay atao anio hariva manomboka amin'ny 2 sasany. Misy ny fampianarana ho atao amin'izany, misy koa ny dinika momba ny fiaonam-be isa-paritra izay atao any Moramanga ny 9 ka hatramin'ny 9 volana septambra ary mikasika ny anjara biriky ny sampana amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Ary indrindra ihany koa dia ny dinika ny amin'ny fankalazana ny 15 taona ny sampana Dorcas fa i Kristia no fihavanantsika. Sampana mpanazava stily, fisaorana an'Andriamanitra fa tanteraka ny fiarahamonim-bavaka. Ho fisaorana an'Andriamanitra no ny 20 taona na mpitandrina sy ny 15 taona ny arahana nompo tamin'ny mpitandrina Rakototsafy Mikaela Menakavy. Vita omaly ihany koa ny fisarihana ny toana skoto, koa isaorana isika kristianina manontolo izay nanotrona sy nandray anjara tamin'izany ho fanohanana ny sampana. Ny tompony amaly fitianareo. Avy amin'ny fikambanana katekomena hanomana alim-bavaka izy ireo ny zoma 7 mifoa sabotsy 4 volana septambra ho avy izao izay solon'ny journée bloqué izay tokony atao tamin'ny volana jona. Dia izao izany voatanterahany zareo izay atao eto am-piangonana dia manentana antsika rehetra hitsotro am-bavaka ny amin'izany. Rakim-pisaorana atolotra ao ampitandrina tero miraharaha sy ny fiangonana. Zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany noho ny fahasitranan'ny zanako Asa Tsara dia mangataka vavaka atolotra ho an'ny fiangonana sy ny sampana VFL. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ho fakasitrahana an'Andriamanitra no mpandrenesanay anareo fa ny ava-malalanay Raheriny Jean Irené dia natsony ray ody any aminy ny sabotsy 20 volana aogositra rehefa ny vahiny 15 taona teto tany hoy ny vadiny Razavitsy Amoro Nadia Abelina, ny zanany ny ray tapo aminy ny zavikeliny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia alao an-tranony lo 363 andro efa nambojanahary ny alatsinainy 30 volana aogositra amin'ny 2 ora tolakandro ary entina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny chapelle militaire Sainte-Croix Baibe alohan'ny hametrahana azy ao amin'ny fahasandrazany ao Analamahitsy. Efa niady tsara aho na tanteraka amin'ny fihazakazahako aho ny tana ny finoana aho. Izay indray rehefa na vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Fifaliana ho antsika nahavitany fanamasinana fanambadiana rehetra avatsika rahabe na rysoa ny aina herim-bola sy rasoa miaramanina ony ary soa asana ao zareo. Ireo izy ireo dia miarahaba anareo ny fiangonana dia mirary tonga hatrany sambatra mahazo toerana. Misaotra ny sampana mpanazava stily ny amin'ny fiarahana ny faly tamin'ny mpitandrina omaly ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona mpitandrina sy 12 taona ny arahana ny asa teto. Dia misaotra ny
filoha sy ny brao ary ny komiti-pondronana rehetra, ny tranainy sakaiza, ny tonia sy ny mpiandraikitra ary ireo beazina rehetra, dia ankasitrahany anareo miaraka amin'ny ray aman-dreny sy izay rehetra nanotrona teo zany amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminareo. Soatra ny fiangonana manontolo koa ny filohan'ny fiangonana ny brao dikona l'olona sampana rehetra kristiana Antsakanavaka nanampy anay namonjy ny sonde lehibe, nitrotro ambavaka nanampy tamin'ny fampitaovana mandray roa moa ny asa tany, misy ny fitirinana filazantsara tamin'ny tafika sy zandaria izay nizarana filazantsara tany amin'ny 510 tany manomboka tamin'ny Dego zany Voemara Panefena Sambava Mtala Andapa nanaovana an'izany asa zany daholo, misy sary moa nalefan'jalany amin'ny FP am'izany, dia misaotra antsika fa natao izay mety amin'ny fitirinana filazantsara. Ny synode lehibe koa zany nanandraikitra maromaro teo ny fampianarana, teo ny fanapahan-kevitra maro samihafa izay nandritra ny 7 andro zany fanaisana fanapahan-kevitra. Vita iny vao fifidianana ny 3 andro sisa zany, dia mbola voahirika koa zany ny andraikitra tao amin'izany fifidianana zany. Vita soamantsara zany na dia teo ny arirahana sy ny tsy fahampiany torimaso satria miasa alina matetika rehefa miandraikitra an'izany. Dia misaotra nareo nanoana ambavaka ny filohan'ny FJKM araka ny fatsika moa ny docteur Irako Andriamasoa Mia no filoha, dia miaraka amin'ireo brao reo dia voafidy koa le olona 100 hitondra ny FJKM 50 mpitandrina 50 laika, nanomboka ivory voalohany zareo amin'ny volana oktobra iny, dia mitondra ambavaka azy ireo tsika mba vita ny mandat efa taona indray amin'izany fitondrana ny fiangonana izany. Dia ankasitrahana antsika tsirairay avy tsy mbola azo sampana mihitsy izay tena andalana zany fa nizotra hatramin'ny lalana tamin'ny lalana rehetra, na dia maro ara ny ampanina kely ny namana sasany tany izay tsy mahatratra an'izany, fa dia misaotra ny tompo, misaotra antsika rehetra, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Iroso amin'ny fahaloran-tena ny lalan'ny rakitra isika, ao ireo toko-pihira hira anatin'izany, misy koa ny rakitra faharoa fanomezana ho amin'ny asa ataon'ny VFL.
antsika mialohan'ny tsodrano. Zay omenanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary Andriamanitry ny fiadanana izay mitondran'i Jesosy Kristy Tompontsika mpiandro ny lehibe ala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy eny no hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony
ka iasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masiny. Amen. Mahazo toerana ianareo riavana. Tiavany fahavalinareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. An'Andriamanitra irery ihany voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirahasoa antsika rehetra ry havako ary dia mametraka ny mandram-peona amintsika mpianakavy ny finoana ihany koa.